Forazaza famadina tafiditra amin'ny volana fanaovana azy io amin'izao ririnina izao. Etsy andaniny karaoke sy ny bara isan-karazany izay mandefa zava-maneno mafy rehefa amin'ny alina. Anisan'ny manakorontana ny fiarahamonina fa indrindra ny toromaso amin'ny alina dia ny fokotany. Manoloana izany tsy maintsy mandray fepetra ny fokotany raha misy miopefy ataon'izy ireny araka ny ambarany lehibe ny fokotany Mavoky Avaratra ity. Raha misy ohatra ny karaoke zany matetiky tsanga moa izy fa matetiky foana farakalozakevitra aminazy regny resana amreo karaoke reny hoe mba iseho fotoana reny zavatra ty satria ao leo salama ao leo mianatra indrindra mivakala amin'izao fanadina zao raha misy moa tsy manara-dalàna mikasiky anazy regny mety afara amin'ny fisotomana ny dossier-ndreo mety apakarinay misy aza le raha mety apakarina amin'ny manam-pifanambaratonga raha misy tsy manara-dalàna eo raha misy tsy manaraka izay fepetra tokony fanarana satria efa misy fepetra agny misy taratasy amin'izao andrano tsy manaraka zay ka rehefa tratra amin'izay dia afokana fa apakarana ny rara amin'ny ambaratonga ambony na mety fisotomana ny dossier-ndreo misy aza hoe zanona kely le raha leroa. Anisany miteraka tsy filaminana fa indrindra manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana aty anivon'ny fokotany ny fanaovana azy io indrindra amin'ny alina. Araka izany dia zava-dehibe ny fandraisana fanapa-kevitra ataon'ny tompon'andraikitra ny fokotany mikasika izany.